Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa no ndeha ho asitsika teny indray raha ampitso ary no fantatra fa anainga amonjy any Maputo Mozambika toerana natanterana ny lalao savaranando amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika ny ekipan'ny Knaps Sport androany ary moa tena indray nitsodrano avy amin'ny vadin'ny filoam-pirenena Voangy Radzoanarymampianina teny amin'ny lapan'ny Avoloha izy ireo. Ny zoma izao manomboka amin'ny terora folakandro oran'ny Mozambika no ifanandrina amin'ny ekipa Slam Mozambikanina ny Knaps Sport ao anatin'ny lalao savaranando amin'ny fifanitsanana baolina kitra amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika. Ny atoandro teo no niraisin'ny vadin'ny filoam-pirenena Voangy Radzoanarymampianina teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha ary nandray ny tsodrano ny ekipan'ny Knaps Sport tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny lalao baolina kitra. Amaveny ana dia faly ny tena fitsodrano anareo mba hitondra avo ny amboariny Madagasikara amin'ny tany izay alehanareo amin'ny Afrika dia manantena amin'ny voandalana rehetra sy tsara indrindra izay hoentinareo amin'ny firenentsika. Manarakarak'izay moa dia misy amaveny dia misy solo-voankazo kely fanomezana kely ho anareo lalao rehetra izay mandeha any Afrika dia fankahirezana ihany koa izany ary aty aminay dia rana rahasoa indrindra sy rahafoangazana ho anareo izay. Anisan'ny tarika ny delegation'ny Knaps Sport ny tare jeneralin'ny Knaps. Ny Knaps izay manasa sahady ny filoam-pirenena mivady anatrika ny lalao miverina izay ho toto-saina eto Madagasikara ny 9 febroary etsy amin'ny Kianjabeny Mahamasina. Ny ekipa mpanao baolina kitra ny Knaps Sport izay nitoloran'ny vadin'ny filoam-pirenena Vatsindaza androany ary tsy nanadinany koa izy ireo nanome mari-pahatsiarovana ho an'ny filoam-pirenena mivady. Manarak'izany dia misy fanomezana marika kely amin'ny Knaps Sport dia misy sous-vêtement izay marika Knaps dia eny dia manasa